Oui, Monseigneur Benjamin Marc, oui. Manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra. Niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavay. Sara ny anio. Zany hoe arena ny anio. Sara ny anio. Sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Faly miarahaba anareo jiaby izay mihaino zay amin'ny zao fotoana izao amin'ny alalan'ity fandaharagna ity. Miarahaba atsika jiaby takitra ity andro niany ity ihany koa sady miarahaba izay tonga fety araka izegny. Iniany alakamisy 2 Jolay 2024 dia andro manandanja lehibe ho an'ny Grand Séminaire Paul VI eto amintsika satria ny daty niany ity no nitsofandrano ny chapelle izay hivavahan'ireo séminarista zay hiofana ho pretra ato amin'ny archidiocèse ny Antsiranana. Iniany ihany koa dia andro natokana isoragna an'Andriamanitra noho ny fahavitan'ny taom-piofanana sy ny taom-pianarana 2024 sy 2024 ato amin'ny Grand Séminaire Paul VI sy Saint-Augustin. Ankoatran'ny fisoragna an'Andriamanitra noho ny fahavitan'ny taom dia eo ihany koa ny fitsofandrano an'ireo seminarista izay navita ny fiofanana nandritra ny 3 taogno tamin'ny fianarana filozofia sy teolojia. Ke ireo seminarista navita ny fianarana nandritra ny 3 taogno reo dia ivoaka ny seminaire ka andeha anao stage agny amin'ny diocèse ny aviany tsiraikaraiky avy. Ka ny navita ny filozofia tamin'ny 7 taogno ity dia mihisa 40 araiky amin'izegny dia avy amin'ny diocèse n'Ambanja fa ny 15 kosa dia samy avy amin'ity diocèse n'Antsiranana ity. Ny navita ny teolojia dia mihisa 4 ary samby avy amin'ity diocèse n'Antsiranana ity ihany koa. Niaraka tamin'izay koa ny fanaovam-beloma ny recteur teo aloha dia i mon père Masonampy Félicien avy amin'ny diocèse ny Mahajanga zay niasa atao amin'ny Grand Séminaire nandritra ny 5 taogno fa ny 4 taogno amin'izegny ny maha-recteur izy. Ke amin'ny taogno ity dia tapitra ny fepitoana iasany ao amin'ny Grand Séminaire fa iverina agny amin'ny diocèse ny aviany izy. Ka izegny zavatra rehetra zegny no nankalazaigny tamin'ity andro niany ity tary amin'ny Grand Séminaire Paul VI. Ka i Monseigneur Benjamin Marc Ramarson no nitarika ny fotoam-pivavahana. Ka ny fampianarana zay nataony tamin'ny toroteny taorian'ny famakiana ny vakiteny 2 dia ny vakiteny voalohany sy ny evanjely no itandrignesantsika amin'izao fotoana zao ke magnasa nareo jiaby itandregny zegny hatramin'ny farany. Re kristianina avana ireo no vakiteny voatondro amin'ity andro anio ity sy vakiteny nofidiny ireto seminarista na ny mpanabe ireo fa vakiteny tinendrin'Andriamanitra amin'ity andro anio ity voafidiny eglizy kanefa vakiteny mivolagna sara amin'izao fankalazasika izao.
Maninona aho no say milaza an'izay? Tantaran'i Abrahama no vaky teny voalohany. Isika tsara, ary efa nivaky isika andro maromaro zay. Ary azo lazaina fa faratampony amin'ny anson'Andriamanitra io vaky teny androany io. Anson'Andriamanitra amin'ny Abrahama. Ka tsy maintsy nisafidy Abrahama. Ary zay koa ny vocation. Mafy ny safidy napetraka amin'ny Abrahama. Ny rain'Andriamanitra izy. Anao sakrifisy. Ary ny sakrifisy tam'izay dia sakrifisy ny olona, ary ny faratampony amin'ny sakrifisy dia ny zanakao. Ary zanaky Abrahama tokana, ainy Abrahama io, ary efa fantatry Abrahama koa ny anjo azy raha maty Izahaka. Nefa zay no takian'Andriamanitra aminy. Ka izay koa ary todika manokana amintsika seminarista aho, mazava ho azy moa tsy misy toriteny ho an'ny manokana izany, fa ho asika ziavy, fa an'zareo moa no androandroany ka taoko fambarariny raha mahazo fahasoavana manokana izy. Araky ny voalaza teo, ny faratampony tsara indrindra no angatan'Andriamanitra amintsika matetika. Ka aza gagary raha naradian'Andriamanitra ary mamaly ny anson'Andriamanitra tahaka ny Abrahama isika, raha misy zavatra sy mainsy takina. Ary ny farany zay mafy indrindra ny sy mainsy takina ampibaribary ny fahasoavan'Andriamanitra. Mafy tamin'ny Abrahama ho iaho ny afoy ny zanany. Nefa izao matetika koa izao no milaza nyty, fa izay ny azo amitinana ny toy ny tantara. Raha manao ny asan'Andriamanitra isika, Andriamanitra anao ny asa sika. Efa nirehidrehitra ny afo, ary efa teo amboniny toerana anaovana sorona, sakrifisy Izahaka, ary efa nandray ny asy. Zany hoe manao ny asan'Andriamanitra i Abrahama teo no nilaza Andriamanitra, hitako fa manatanteraka ny sitrako ianao. Dia voavonjy ary ny tena sarobidy indrindra, ny vokatry n'izay fahafoizana izay, lay sinananany Abrahama, lay nifikirany Abrahama nefa nafoiziny, dia nivaliny avy amin'Andriamanitra zereo fa nitorapasika aza sy mihoatra noho ny taranakao. Ary dia tanteraka tokoa izay. Ary zay no lazain'i Jesoa, zay mahafoy ny rainy, ny zanany, mahafoy ny fianakaviana ahazo zato eny, fa lazainy koa nefa miampy amin'ny fanenjena sy ny fizaliana. Ary dia izay Abrahama. Fampianarana ho asika io vaky teny voalohany, ary indrindra andeha ianareo. Ary misy aza ny iroso lalindalina kokoa, ka rehefa iroso araky ny eto amin'ny diocese hitasika ny rasa-tanana 5, dia tsy maintsy misy ny fahafoizana. Ary ao anatin'izay fahafoizana zay no iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary tsy maintsy misy ny fahasahiana. Say misy Abrahama nandray ny ansy, nefa ny vokatry n'izay fahasoavan'Andriamanitra. Sy nirehere Abrahama avy eo, na dia azo ny aza ny valim-bavaka, fa tanatin'ny fanetretena. Ary indrindra tanatin'ny faharetana sy ny fitiavam-bavaka. Fampianarana lalina ho asika izay. Ary na ny evanjely aza dia mampibaribary amintsika an'izay. Azo lazaina fa isika olombelona io malemy io. Sisy afaka irehareha ho matanjaka isika.
malemy ao anatin'ny fahotana isika. Ary zay no nolazainy Jesoa raha nisy an'ilay vehivavy tratra nijangazanga. Zay sy nanota taminareo, aoka hitorabato azy. Samy malemy isika. Ary fampianarana voalohany, enosika fa noentin'ireo avany ilay malemy. Ary eo Masinday Marika aza, fa ity moa Masinday Matio, nohon' izay fifankatiavana zay, nohon' ny firaisankina, dia namaky ny tafitrano ahafahana manatona an' Jesoa. Io fahalemesika io ary, sy tokony ho vato misakana. Fa tsy misy tokoa sy hain'Andriamanitra tao. Fa ny manahirana, toy izay manampy araky ny voalazako teo, ary zay moa no nolazaiko ny fisaorana maro isan-karazany, manampy ny ezaka rehetrarehetra, mifanampy isika, sy verenako iny. Toriteny tapany voalohany iny. Isika rehetrarehetra, ao ny mpanabe, ao ny mpampianatra, ao ny voatokana, ao ny ray aman-dreny, mifanampy, fa indrisy. Ny ezaka atao koa dia misy mifanarasy. Ary dia ensika no nataony ireo tamin'i Jesoa. I Jesoa zay anasitrana, ankahery, ampisangana an'ilay marary, dia fantatra sika ao amin'ny evanjely io nanjo azy. Na izany na sy zany, dia mila ansika olombelon'Andriamanitra. Mila ansika izy hitondra ny fahasoavana eo amin'ny mpiarabelona. Ary dia izay koa no miseho ary hitasika sara ao amin'io evanjely io. Ary ianao inona moa ny tena fanasoavana faratampony? Satria izay no mampiseho ny tena mahaolona, dia ny mampizoro, mampisangana, mitsangana hoy Jesoa. Ary dia izay koa no andrasana amintsika rehetrarehetra, ary andrasana amin'ny mpirehetra, anao tahaka ny Abrahama, ampizoro firenena, iroso amin'ny lalindalina, ary ny zava-misy amin'izao dia manery ansika ampisangana, ampizoro, fantatra sika ny zava-misy eto amin'ny firenesika. Fa indrindra mbola tanora anareo seminarista, fantatrareo, fantatsika ny mianjady ny tanora. Ary azo lazaina aza fa ny angara-pahasoavana isika. Ka anjarasika no mampizoro an'ity firenena tia, ampisangana azy, fa malemy, marary izy, maniraka sika Jesoa. Ary ny encyclique vonisoroatan'ny Papa Laudate Si, ankalazao sika Andriamanitra, dia azo lazaina fa mianso asika. Lazainy Papa aza fa ny ikika ny tany dia zary ikika ny mahantra lavo ao anatin'izay fahalemena maro isan-karazany, vokatry ny fanapotehana an'izao tontolo izao sy ny manodidina ary ny tontolo iainana. Fampizoroana tontolo iainana, apisy ny fivelarana ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra no azo amintinana an'io encyclique io. Ka manana diditsika fa indrindra isika seminarista andalina azy, ary indrindra anabe sy ampianatra an'ireo manodidina sika. Milaza miara-mahita isika fa ny tontolo iainasika amin'izao dia sy vitany hoe malemy na marary, fa efa ho faty aza.
ary vokatry ny etraketraka sika ihany a izay. Raha bola mitoy dia fantatra sika ny vokatry n'izay eo amin'ny fiainantsika. Mila Abrahama vonina mahafoy izao andro iainasika izao a, ary Jesoa ampisangana sika irososika lalindalina kokoa. Aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Izay ny fampianaran'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson, izay nitodika bebe kokoa tamin'ireo zandry seminarista izay navita ny taom-piofanana sy taom-pianarana ka andeha hagnano stage. Fa teo amin'ny famaragnana ny lamesa dia nisy ny fandraisam-pitenenana maro samihafa kabary fisaorana isan-karazana ka aloha arahintsika eto ny sombitsombiny amin'izegny. Son Excellence Monseigneur Archevêque Benjamin Marc, Révérend Père Masnampe Félicien, recteur du Grand Séminaire Paul VI, Révérend Père Tiajonal Luc Georges Omer, préfet des études. Ianareo Petra Manatrike, ianareo religiozy lahy sy vavy, ianareo kristianina havana tonga nanamarika ty fotoana ity, tompoko lahy sy tompoko vavy. Miala tsiny miala fondro magnano azafady raha joro eto anatrenareo ny tenako tsy tompony teny famindra ka matoa za mijoro eto teny fagnarahana kabarina lahatra diniky ny fanapahana. Mijoro eto aho solontegnany reto zoky zandry ato amin'ny Paul VI. Misolontegna reto 3e année na amin'ny philosophie na amin'ny théologie. Araka nefa fantatsika niany la mesa fanakatognan'ny taogno amin'ny fomba ofisialy. Ary koa indrindrandrindra fisaoran'Andriamanitra anreto anzahay troisième année de philo et théologie. Telo taona lasa zay, telo taona zay atsarovanay ny anaran'ireo apôstôly tamin'ny Jesosy Kristy. Rehefa tapitra ny telo taona dia nandao ireo apôstôly Jesosy Kristy satria efa natokisany Kristy fa hatafita hafatra ho an'ireo vahoaka. Telo taona lasa zay, telo taona tao anatin'ny fahamarinana, fahamasinana, fiadanana, hafaliana. Ka noho izany dia tsy sakinay ny tsy misaotra anareo kristiany jiaby tonga eto. Misaotra anareo tsy mahavaly azy fa Andriamanitra manan-karenam-pahasoavagna hamaly azy aminareo. Reto koa dia zao fahatongavanareo zao dia manambara aminay fa nandritra ny telo taogno zay zahay niara-monigny tamin'olo, nifandray nifanerasera taminareo. Mariky izany zao fahatongavanareo marobe zao. Ary misaotra koa reo zoky zandry aton'ny Paul VI zay niara-niaigny tato. Dia nisy lesona maro zay azonay 3e année na amin'ny philosophie na amin'ny théologie taminareo. Ka hoy zay hoe mahereza manohy amin'ny taogno manaraka. Ary mitodika aminao koa zahay ompera recteur sy mpagnabe rehetra ato amin'ny Paul VI. Ianareo nikolokolo sy nitaiza nagnabe zahay. Tsapanay tsara fa tamin'ny voalohany taogno nahatongavanay tato niavitra nambarinareo zahay dia hoe nifagnabeazagna eo anareo
karaha olo mandrangitry meso amin'ny vatasagnana afa marangitra madio dia hitataritra amin'ny meso ao zany le sarin'le mpandrangitry azy tontosa raha zegny androany ka zegny tsy hainay tsy saotranareo fisaoragna amin'ny tafitafina tolotrainareo fa indrindra ianao père recteur niaraka taminay nanitra ny première année jusqu'am'izao afaka zay zao mbola teriterinao koa agny amin'ny formation magnaraka zay ataonay misaotranao misaotra betsaka farany mialatsigny raha ohatra natao farany satria vodehana nono tsy miainga aloha fa mitodika aminao zahay ray mandreny be hajegny monseigneur dia magnatriky fisaoragna aminareo jiaby évêque mandrako ty asity zay soloanao tegna niany ty ianao niasa aloha andro manaly ary tonga ty fogna isaka kamisy mizarazara sakafo-panahy aminay zahay koa monseigneur fa navy tato tonga araiky navianay tato zay koa mba fanesa aloha ino asalonay hitady zavatra na teny na voambolagna mba mahasolo fitiavagna namezanao zahay nitady zegny erany tanety zahay monseigneur namaky boky amin'ny bibliotèque tao nandeha tagny amin'ny alliance française jusqu'à tagny amin'ny bibliotèque ny université mikiragny fa tsy nahita teny na voambolagna ilazanay ny fitiavanao anay ka noho zany monseigneur noho tsy fahitanay mialatsigny fa noho tsy fahitanay mialatsigny afognonay amin'ny teny tokagna manao hoe misaotra monseigneur misaotra monseigneur merci thank you grazie gracias ary mbola mangataka ny andefasanao zahay koa agny amin'ny toeragna zay iantsoany fiangonagna zay tsiraikiraiky idiranay amin'ny dingana magnaraka dingana vaovao monseigneur misaotra betsaka merci gracias araka ny fomba mazatra isan-taogno dia misy agnarany promotion dia rehefa nandiniky laligny zahay jiaby hoe troisième année c'est théologie namaky boky maro be dia tapaka zegny ny hevitry fa ny agnarana promotion nay dia promotion bien aimé tsy pary azara ny fidenanay io ary voalaza teo fa tsisy kisendrasendra antondroa ny fidenanay io agnarana de promotion io ny voalohany zahay ragny tagny amin'ny propédétique zay troisième année voalohany maloha zahay fa tsy ampisa tsy hoe le ameno isa tsy zany fa tsy ampisa zany hoe tsisy ny solontegnany Paul Berger Mazianga fa ambany sy dego fo na dia tsy ampisa aza zahay fa niaigny tao agnatin'ny fitiavagna firalahiagna ny nanaontaogna ny fanaontaogna tsy ho lavo ary karaha zegny koa reo zokinay amin'ny théologie zegny zany tafiditra koa agnatin'ny les promotions bien aimé ny antony faharoa dia nalaigna tao amin'ny biboly dia hoe les disciples bien aimé fihetsika mason-dajoany ndraiky Jesoa i mason-dajoany tsary nagnalavitry Jésus Kristy jusqu'à tagny ampotriny lacroix ka io le fihetsika tsy nagnalavitry Kristy io dia mandray ny fitiavagna avy amin'ny Kristy ny hainy maloha
aveo nandray fitiavana Kristy dia aveo niaigny io fitiavana io izy ary nizara azy tamin'ny alalan'ny evanjely zay nisoratany nizara azy tamin'ny hafa zany ka zay koa zany nalainy tahaka dia miaino ny Kristy tsy manalavitra azy naizanaiza ary mandray fitiavana avy aminy miaina io fitiavana io dia mizara azy amin'ny toerana zay andefasanareo zahay any amin'ny dingana vaovao magnaraka zay zany ny fagnazavagna le hoe promotion bien aimé eto koa tsy adinanay ny misaotra reo agny karakara lafiny teknika an-dakoziny zany nandritra zay telo taogno zay hitinareo amizao fa zay zao fa mitsanga hitinareo mavingabingana ka magnambara zay fa nisy zegny lay sakafo arabatagna tao ka misaotra ro koa zany zay azagaga koa nareo fa so de tsy hitanareo zay atoato zay troisième année philosophie ndraiky amin'ny théologie so niverigna ty zany ry zalana manareo tsy hitanareo niaraka tamindreo zahay azafady fa tapitra zany ninay amin'ity tagno ty satria na ny masoandro aza manan-kilentegna ny ranomasigny manan-kotidiagna ke ny fianaragna tamin'ny Paul 6 koa managna finivarana ke tapitra zany ninay ke veloma mandram-piona amintsika jiaby misaotra tompoko lahy mankasitraka tompo vavy ataoko fa efa maro ny zavatra nylazaigny teto zay dia hiezaka mintipintigny le teniko za voalohany mitodika aminao monseigneur faly zay atao amin'ny Paul 6 amin'ny andro voatokana ny any ty nagnanaovagna lamesa fisaoragna an'Andriamanitra ho famaragnana ny taogno ary isaka lakamisy ohatry zao rehefa eto an-toeragna ianao ary indrindrandrindra managna fotoana atokanao amin'izay tsy ankijanona anao magnatony zay aty ka isaorana ianao jiabin'izay raha fintinigny ny taogno ny aignanay nandritry ity taogno ty ataoko fa nilamigny teo aminay seminarista sy ny mpagnabe ary matoa falifaly zareo troisième année ataoko fa nahita tombotsoa tagnatin'izagny tao dia sasantsasany moa agnisan'ny olankolagna madiniky angambany aroa tamin'ny zareo seminarista tato ny lasa nandritry ny taogno igny dia aveo ny tegnako zegny nitarika anaka nandeha ty l'hôpitaly indroa nandroagna za nandeha ty l'hôpitaly nisy tamin'ny voalohany arolahy tsy salama tao dia aveo tamin'ny magnaraka zay aligna araiky za tafiditra ty l'hôpitaly tagny nitondra namagny koa tagny zegny ny olagna nisy tato fa ankoatran'izay ataoko fa fahasalamagna daholo matoa dongadonga matoa mavilavila hitanao reo ka misaotra an'Andriamanitra aminazy zegny misaotra ny fiahianao manokana an'ity séminaire ty miaraka amin'ireo évêque namanao mitondra ny diocèse ato amin'ny province ecclésiastique magnaraka zay mitodika aminareo vahoaka kristiany magnodidina zay eto tsy mitsahatra anareo inoako fa mivavaka ho an'ny fiantson'Andriamanitra mivavaka ho an'ny séminaire ary zay ato isaka lakamisy zay mivavaka ho an'ny mpanao soa nyty séminaire ty ezaka ataonay sanandro zegny ary anokanagna andro manokana mba iombom-po iombom-pitiavagna atsika menakavy saotra nareo séminariste koa ataoko fa nandray tamin'ny pitiavagna nareo tamin'ny ezaka fifanohanantsika mianaka amin'ny rahalahy avy ataoko fa tsy mora ny magnabe satria olo efa voataiza ny fianakaviagnanareo tagny anareo
voatezan'ny rafitry misy teo agnivon'ny fiarahamonigny tagny avy ato ndraiky folahigny mba ambolavolanareo opretra tsy mitovy amin'ny fagnabiazagna hafa izegny satria misy sorodalagna tsy maintsy arahigny nagneky izegny anareo matoa tonga amin'ny dingana magnaraka zay rosoanareo ka misaotra betsaka anareo zay dia eto mitodiky manokana amin'ny mompera omera zay nandrindra ny fampianaragna jiaby ny nandritry zay fotoana zay ataoko hoe telo taogno ozy zareo ary nandritry zegny tsy nipetraka fa nagnano entso zavatra tamin'ny fandrindragna ny fampianaragna jiabiny ka misaotra anao misaotra ireo mpampianatra jiaby niaraka taminao na pretra na religiozy nagnatanteraka zegny ataoko fa nahazo ary miangavanao bebe koa andrindra ndraiky koa magnaraka mba hitomboany ny fahalalan'ny ireo seminarista miomagna ho pretra amin'ny magnaraka ataoko fa ela sasatra ela atsika toato dia agnandignana vaovao ndraiky koa magnaraka misaotra any mon père recteur ihany koa araka zay voalaza teo tapitry ny contrat nandritry zay efatra taogno niarahagna tato ataoko fa maro ny zavamisy maro ny zavamitranga atsika jiaby reto niseho vavolombelogno zegny fa niazoko lazaigny matoa naharitry efatra taony tato tsy nitsahatra anao niezaka nandrindra ny fiaignan'ny mpagnabe ny fiaignan'ny seminarista niaraka tato adidy sarotro ny antsoroanao ary ndraikindraiky tokoatra ny mahevidrava indrindrandrindra rehefa misy olagna mipetraka amin'ity tragno ity misy olagna mipetraka teo amin'ny seminarista misy olagna mipetraka eo amin'ny mpagnabe ary indrindrandrindra ny fagnanaovagna fifandraisagna tamin'ireo évêka na tamin'ny rafitry maro samihafa zay tsy maintsy ny tontosaigny ka tsy vita ho azy izy regny ary tsy vita mora fa tao anao nagnano entso zavatra taminazy zegny ke agnanaovana efisora mankasitraka mankateligny fa be niezaka vita raha tsisy zegny teo ataoko fa sarotro ny voizigny ity séminaire ty fa teo anao dia nirindra nilamigny niezaka rehetra natao tato dia sekadigniko anareo mpiasa mpikirakira ny lakoziny tsy lakoziny fô ny tato fa fontro be ny raha niarahagna ny tato ataoko fa ma sœur Marie Vonne nivolagny monseigneur teo igny tegna managna toeragna lehibe agnivonay ato ma sœur Marie Vonne miaraka amin'ireo vehivavy sasantsasany mikarakara ny ahandro satria izy koa lalahy rerika zay ato asora manako reky zegny ndraiky no targetra ato fa mba misy reny nitsangana ho reny na ireo mpagnampy tagny amin'ity tragno ity indrindrandrindra i sœur Marie Vonne zegny tsy haiko fotoagna karakory natongavanao tato fa le fotoana jiaby naharitry anao tato miaritra raha koa anao miaritra raha satria mandray fagnabiazana magnabe ny seminarista na amin'ny lafin'ny fahadiovagna na amin'ny lafin'ny fikarakaragna ny fitaovagna maro samihafa na ndraiky aby amin'ny mikasika fihinanagna fo eky koa ezaka nataonao zegny mba ahatsara fagnabiazagna ny seminarista tatoka mankasitraka mankateligny dia mitodika aminao zay monseigneur i raha jiabiny zegny moa anao ny vovogny ny edian'ny tafo izy koa tsy ezaka nataonao nandamigny nagnamia sorodala nagnabe tato ataoko fa tsy tontosa ary ataoko fa na dia teo i raha jiabiny zegny mety misaritika mikorontagna tsisy andaminagna azy fa teo anao na malavala nandrindraka isoranay anao no zay antony zay misy zavatra hely va tsy rambiny tagnana tsy ny fahabezagna ny koragna anazy fa vokitry ny fo vokitry ny fitiavagna
dia manolotra azy amin'ny mpanajana karan'izagny ho an'ny mon père préfet des études manolotra zegny koa fa be niezaka vita ary fifankairezagna mandrikarivana ataonay karan'izagny koa anao mon père recteur dia famantaram-pitiavagna atsarovanao ty grand séminaire ty amin'ny magnaraka zay ny antony anolorany azy ka mankasitraka mankateligna atsika mianakavy ny naty fihetsempo hely fogna tsy atao lavaka bary fa efa avy séminariste mitovy aminareo zalahy teto afatra hely fogna ampitaigny zay mba hazo zay kobabia tsara be aza sarotra ampianarigna izy kafa mipody vita stage dikan'izegny aza digna ny fianaragna nahaiza ny fasagnanareo nahaiza fa tamin'ny 2 juillet 1992 karaha nareo io zahay reto nagnatriky raha voalazan'ny monseigneur teo voilà zegny mba tiako ampatsahivigny ily fogna mon père teto agnaran'ny promotionné tamin'izegny miova zay ny promotionné 3e année tamin'izay miova agnarany mascotenay tamin'izegny sarin'ny trandraka ya mbola nisy zegny tamin'izay ke mon père teo tamin'izegny maromaro zahay eo i mon père alpin zay jiaby ny promotion ny boka teto niaraka eo mon père recteur eo mon père Sylvain eo mon père Donatien zay efa nagnabe zay tamin'izegny excellence professeur aloha raha mifagnatrika io aveo maître d'œuvre izy koa zegny azy lazagna azy chapelle ty i mon père Vazary père Henri Suter izy zahay reto niaraka nagnano tadidiko tsara be nagnano i vitro ty tato tantara hely fogna ampatsahiviko i vatomasigny hitatsika ty hôtel ty i vato ty efa teto hatramin'ny hela nagnano i tragno ty igny asa nanakory nataony mon père nagnanjo efa nikinreny mba ho eo lay hôtel efa i vato io no atao hôtel tsara niala te i vato tamin'ny teto mbola tsisy tragno zay avy misamaboligny akagny igny eto zay amin'ny vato teto zay magnano commentaire-ny samaboligninay avy akagny ya nitsika zao boka mivody lamoty ariagny ninareo zao mivody lamoty fa ninay tamin'izay tamin'ny vato ty teto izy avy te raha nahitsy moiky natao misy kaly io namboarigny fa i vato ty efa teto hatramin'izay angamba ke zegny fogna fô dia mankasitrika atsika jiaby hiran'irainareo te igny ny fitiavagna mandefitra amin'ny zavatra rehetra ke izy koa nisy nafinafy anjankenjagna tamin'ny teny natao teto mifandefera zalahy misaotra betsaka izay sy zay ny fankalazagna tary amin'ny grand séminaire Paul VI tamin'ity andro niany ity raha ampatsahivigna amin'ny teny fohy dia lamesy fisaoragna an'Andriamanitra noho ny fahavitan'ny taom-piofanagna sy taom-pianarana 740 sy 540 ary fitsofandrano an'ireo seminarista izay navita ny taom-piofanana nandritra ny 3 taona dia 3 taona atao amin'ny filozofia sy 3 taona atao amin'ny teolojia ary fanaovam-beloma ny recteur teo aloha izay verina agny amin'ny diocèse ny aviany agny Mahajanga ka mankasitraka anareo jiaby nahatra ny tandregny izy igny hatramin'ny farany Oy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny hoavy fa tsy amaraigny anio ny hoavy fasy rampiso raha rena tokoa izy izegny ny afatra niany ny hoavy fa tsy amaraigny tadidinareo zay anio ny hoavy fasy rampiso otra fa hafa nareo